kolokolo io mambotry firenena kolokolo io aoka izay ny kolikoly fampitompona ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana ho tanterahana ny rokatra amin'ny 10 martsa ho avy izao ny fifaninanana ho mpianatra manamboninaitra ny dia amin'ny 420 eo amin'ny akmil manoloana ny micro ny aok'izay ny kolikoly ny talemisahana ny raharaha ara-lalàna eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena raha matoa mialosora zanarivony ao anatin'ity fitaleany ity ny misy ny cellule anticorruption ampy ve tompoko mifampitanatra kefa izay nataon'ny Bianco mahazo mandrivony vato ve ny mpifaninana fa adio ny fifaninanana amin'ity ny mitoraka ity tiako marina aloha fa ny fitaliana misana raharaha araka ny lalàna eto anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia fitaliana efa nisy nanomboka hatramin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny didim-panjakana izay mametraka ny andraikitry ny ministry ny fiarovam-pirenena niaraka tamin'izay ihany koa no efa nametrahana ny cellule anticorruption teo anivony taona maro ny fanesy no efa nisy ny fiarahan'ny ministera ny fiarovam-pirenena tamin'ny Bianco tamin'ny fikarakarana ny fifaninanana hijerana ho mpianatra manamboninahitra maro ny traikefa efa hitan'ny Bianco tao anatin'izany ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra ny fifaninanana izany izay nampitany tamin'ny cellule anticorruption ireo rehetra ireo no atambatra dia afaka miambo ny fitaleana misana raharaha araky ny lalàna fa manana ny ampy entina milaza hoe hadio ny fifaninanana izay atao amin'ity taona ity aoka izay ny kolikoly ina zany tompoko no antoka omenareo ho an'ireo mpifaninan'ireo fa hita zany méritocratie ao anatin'izany fifaninanana akmil zany tompoko manana tombontsoa ny ministera ny fiarovam-pirenena ny amin'ny tsy isian'ny kolikoly ao anatin'ny fifaninanana satria nahoana manana tombontsoa izy hanana ny mpianatra sangany eo anivony akademia miaramila izany hoe mpianatra tsy mena mita amin'ireo mpiasa-mpanjakana ambony eto Madagasikara ihany koa ny toky izany dia hoe manomboka hatrany amin'ny fampahafantarana ny fisian'ny fifaninanana ka hatrany amin'ny famoahana ny vokatry ny fifaninanana eny hatrany amin'ny resaka fampidirana ny mpianatra ao amin'ny akademia militaire ihany koa azany izany hoe na dia ny fampiakarana ny lisitra fiandry ny mpianatra liste d'attente ihany koa ara dia eo foana ny cellule anticorruption anara-maso fisiana izay fahadiovan'ny fifaninanana izay tiako marina fa ny resaka mandeha moa dia hoe mila zanaka général etsetra etsetra dia tsy mitombina mihitsy izany satria lalan-tsaina ray voalohany dia hoe fampitoviana ny mpifaninana rehetra ny faharoa dia ny hoe fanajana tanteraka ireo lalàna manan-kery mahakasika ny fifaninanana fidirana ho mpiasa-mpanjakana fahatelo misy an'ilay hoe fitanana ny tsy ambaratelo mombamomba amin'ny mpifaninana ny hoe anonymat ezaka lehibe anankiray moa no hoe efa navita logiciel anankiray izay efa nanaovana simulation ary azo antoka tokoa ny ministera ahafahana mikirakira ireo valony fifaninanana ka tsy ahitana mihitsy hoe iza na iza ilay mpifaninana voakasika amin'ilay naoty amin'ilay logiciel fa efatra moa dia ny fiarovana ny fikirakirana ny valony fifaninanana sécurisation des données fa isaky ny dingana rehetra ao anatin'ny fikarakarana ny fifaninanana mihitsy no hijerena tsirairay avy ny fanajana ireo lalan-tsaina na prinsipa ireo raha ireo zany jerena dia azo antoka tokoa fa hadio ny fifaninanana ho fidirana ho mpianatra manamboninahitra amin'ity taon'ity manao ny fandraisanareo eto anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena an'le hoe fomba fiasa vaovao mampanao mety ny Bianco le mode opératoire faire zany hoe mifanandrify ny amin'ny tarigetra sy ny fanambapetraka ireo ve ao anatin'izany hoe fomba fiasa madio sy mangarahara isan'izany ty fifaninanana ao atao ity zany mafaly ny ministera tokoa ny fisianyty MOF ity mode opératoire faire satria tafiditra ao anatin'le hoe politika ny fitantanana mahomby moa ny fisian'izay izany hoe mba tsy ho modimody araka n'le fiteny fotsiny ny zavatra atao fa tena hoe tanterahina tokoa le ady atao amin'ny kolikoly izany hoe tafahoana ny tisiny manina mahakasika ity paikady anankiray MOF izay narosy ny Bianco ity